أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالدنت النعمة نتن أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny TVM amin'ny zao émission islamique spéciale Ramadany izao. Raha lasana bavy anatin'ny finoana islam. Androany dia fahatelo ambin'ny folo ny volana Ramadany raha ny tetiandro islamika no jerena. Mazava manaraka an'izany fa efa tafiditra ao anatin'ny folo andro faharoa na ny tapany faharoa amin'ny volana Ramadany ny mpino islam rehetra manerana an'izao tontolo zao. Ny tapany faharoa dia fantantsika fa ny famelan-keloky ny Allah no iainan'ny mpino islamo ao anatin'izany. Manampaizana ny finoana islam dia niteny manao hoe ny volana Ramadany ozy izy dia tahaky ny tsena lehibe anankiray nisokatra nandritra ny 30 andro na iray volana izany, ka izay nahainana rarotra tamin'izany dia nahazo fahasoavana sy benefisy ary tombobarotra lehibe. Fa izay olona tsy nahainana rarotra kosa natoritory tsy mba nahainana rarotra tamin'ny fandalova zany volana Ramadany zany dia matiantoka ary manenina tongotra mantanana rehefa miala eo amin'ny zany volana Ramadany zany. Satria tsy misy mahafantatra neny hoe mbola ahatratra volana Ramadany ve tsika mitona ho avy. Tsy misy mahafantatra mbola ho velona ve nao amin'ny tena ho avy. Ireo namantsika ankehitriny izay ndosy ny fahafatesana any am-pasana dia mbola nieritreritra izy ireo tamin'ny taondasa hoe ahatratra ny volana Ramadany 2022. Saingy Tompo Allah subhanahu wa ta'ala nisafidy fa tsy ao anatin'izany olona mahatratra ny volana Ramadany 2022 tsony izy ireo. Ka atsika mbola nosafidiny Allah ka tokony hanararotra tamin'izany fahasoavana lehibe izay nomeny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Tadidio fa ny volana Ramadany dia volana natokana mandritra ny ray volana hifehezana na hanatanterahana an'izany fanompona lehibe izay andry fahaefatra ao anatin'ny finoana islam dia ny fifehezam-bava izany. Ao anatin'izany dia maro zavatra takina ho an'ny mpino islam. Ny volana Ramadany ihany koa dia ao anatin'ny ray volana dia misy fanompona lehibe anankiray antsoina hoe salatu tarawih. Atsika dia miomana fatratra manatanteraka an'izany mandritra ny iray volana tahaka ny nataony ireo sahaba ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy ireo tabi'ina ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam no nampianatra ny azy ireo tamin'izany zavatra izany. Tadidio ihany koa fa ny volana Ramadany dia volana tsingeritaona nahaterany na nahatongavana zany boky masina al-Qur'an al-Karim izany. Karariny sitsiny raha ohatra ka ny mpino islam hitanao ao anatin'izany famakina ny boky masina al-Qur'an al-Karim manomboka ny maraina mandraka hariva na ihany koa mandra maraina mihitsy aza ny sasantsasany amin'izany. Ny volana Ramadany ihany koa dia volana fanavotana fahobe fanesorana ny olona izay tokony ho any amin'ny afobe makany amin'ny paradisa. Ny volana Ramadany ihany koa dia volana famindram-po ny Allah sy ny famelan-keloky ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary ny volana Ramadany dia volana anankiray occasion lehibe mba hamaliny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ireo fangatana sy etaeta rehetra izay nataontsika nandritra ny fiainantsika sy ny fanompoantsika teto ambony tany. Ary ny volana Ramadany dia fampiakarana avo ny fanantsika manoloana ny vatantsika. Ary ny volana Ramadany dia fampiakarana ny toeram-boninahitra manoloana ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita venao volana mendrika sy tsara ary lehibe mihoatra an'izany volana izany. Minao fa tsy mbola nahita an'izany volana lehibe mihoatra ny volana Ramadany ny mpino islam rehetra manerana an'izao tontolo zao. Indray andro mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa hiakatra amin'ny mimbar dia niteny izy voalohany amin. Niakatra amin'ny tohatra faharoa izy dia niteny amin. Ary niakatra tamin'ny tohatra fahatelo izy dia niteny amin. Rehefa avy eo izy mipetraka ary nanomboka nanao an'izany khutba na toriteny izay nataony zany. Rehefa tapitra ny toriteny, tapitra ny salatul juma dia nidina impaminany ka nanontany azy ireo mpanaradiany hoe ry iraky ny Allah,
inona no antony nahatonga anao niakatra tamin'ny tohatra voalohany teny hoe amin, niakatra tamin'ny tohatra faharoa ny teny hoe amin, ary niakatra tamin'ny tohatra fahatelo amin. Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam zao ozy izy rehefa teo ampiakarina an'izany tohatra ny membary zany, dia tonga teo amiko Jibril alaihi salam ka niteny izy manao hoe o ry mpaminany, o ry Muhammad, ny olona zay nahatratra ny volana Ramadan ka tsy voafafa ny elony dia zany olona matiantoka ary matiantoka tena matiantoka kokoa. Ka mitenena ianao amin ho Jibril, dia teo zao ozy izy namoaka le teny hoe amin. Midika zany fa impaminany mihitsy efa niteny amin, ary Jibril nangataka doa ho an'olona zay nahatratra Ramadan ka tsy voafafa ny eloka dia olona matiantoka ety amin'ny fiainana ety ambony tany ary ny fiainany any ankoatra. Ka eto raha lasa nambavy anatin'ny finoana Islam, rehefa miditra ao anatin'ny volana Ramadan itsika dia misy sokajin'olona anankitelo hita amin'izany fidiran'izany volana Ramadan zany. Andao ho azavaintsika iza daholo ireo sokajin'olona anankitelo. Voalohany amin'izany dia sokajin'olona izay mifehy vava ankaterena rehefa tonga zany volana Ramadan zany. Mety ho gaga antsika hoe ankaterena no ifehezany, fa inona loatra ry nahatonga azy ka na ny zavatra nandalo ka nahatonga azy nifehy ankaterena. Misy ampahany amin'ireo mpino Islam vokatra ny enatra, vokatra ny hoe ankaterena no ny fehezany zany. Satria nahoana? Satria izy zanaka mpino Islam, izy dia mpino Islam, izy ihany koa miaina miaraka amin'ny finoana, miaraka amin'ny mpino Islam, manodidina azy rehetrarehetra mifehy vava sy manao ireny karazana fanompona reny, hany ka ankaterena izy tsy maintsy manao ihany koa, satria rehefa ohatra ka tsy manao izy ohatra menatra izy manoloana an'izany fiarahamonina zany. Na misy ampahany amin'olona ihany koa matahotra ny vadiny na matahotra ihany koa olona izy ka tsy maintsy mifehy izy amin'izay fotoana zay. Ka zay olona zay dia antsoina hoe mifehy ankaterena izany olona zany. Ka rehefa nifehy ankaterena anao, tsy vokatry ny fonao, tsy misy an'izany finiavana sy fikasana tsara zany, dia fa tiantoka no azonao. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam efa niteny amin'ny hadisy manao hoe rubba sa'imun hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atsh. Misy ampahany amin'ireo olona mifehy dia tsy misy valisoa azony amin'izany fifehezana zany afa-tsy ny hanoanana sy ny hetaheta fotsiny. Inona antony tiantenenina amin'izany? Ny tiantenenina dia tsy misy valisoa eo anatrehan'ny Tompo Allah fa ny hetaheta sy ny hanoanana no azonao, ary matiantoka anao tsy nifehy satria tsy misy valisoa azonao eo anatreny Allah. Ka zay no sokajin'olona voalohany mifehy izy ankaterena noho ny situation zay misy eo aminy. Zany olona zany dia matiantoka ary tsy misy ilaivany Allah subhanahu wa ta'ala izany fifehezan'olona voalohany zany. Ny sokajy faharoa kosa dia misy ampahany amin'olona zay mahafantatra tsara fa hoe ny volana Ramadan dia volana fanatanterana ireo karazana fanompoana maro samihafa, volana fanatanterana ireo karazana asasoa maro samihafa, volana fangoronana ireo asasoa maro samihafa. Ka niditra izy tao anatin'ny volana Ramadan, nanao ainy-tsy ho zavatra, niezaka mafy izy tamin'izay fotoana zay. Saingy mampalahelo rehefa tampotra ny volana Ramadan dia tapotra treo ihany koa ny asasoa izay fanaony tamin'ny volana Ramadan. Zany dia tahaka ny olona anankiray nahafantatra fa ny volana Ramadan dia karazana hoe saison amin'ny fangoronana asasoa, tahaka ny hoe saison na vanille, saison na girofle, misokatra ao anatin'ny ray volana, roa volana, dia manararoatra izy manao an'izany business zany mba azahoana izany vola izany. Tahaka an'izany ihany koa no nataon'izany olona zany. Fantany fa ao anatin'ny volana Ramadan dia misokatra business resaka asasoa sy ny fanompona maro samihafa, dia nararoatra izy tamin'izay fotoana zay. Izany olona zany araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana nahazo fahasoavan'ny volana Ramadan, saingy le tena tanjona tian'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ahatongavana amin'ny volana Ramadan dia tsy tonga teo anatrehan'izany olona zany. Ka isan'ny olona nahazo fahasoavana fa tsy nitohy ny fahasoavany, ka azo lazaina hoe matiantoka ihany na dia nahazo kely aza izy tamin'izany volana Ramadan. Ny sokajin'ny olona fahatelo kosa, ary izay no olona takina amintsika rehetrarehetra, dia ny sokajy fahatelo. Izany olona zany amin'ny sokajy fahatelo dia niomana fatratra tamin'ny fahatongava amin'ny volana Ramadan, niomana ara-batana, niomana ara-moraly, niomana ara-materialy, niomana ara-bola, niomana amin'ny rehetrarehetra,
ary rehefa tonga ny volana Ramadan dia namovokovoka tamin'ireo karazana fanompona maro samihafa, nanao asa maro izy sy ny fanompona, famakiana ny Korany, fandriam-pahalemana, fifankatiavana, firaisan-kina, ny rehetrarehetra nataony. Ary rehefa tampotra ny volana Ramadan dia mbola mitohy ihany koa ny asa soa izay fanaony sy ny fanompona izay fanaony nandritra ny volana Ramadan na dia tampotra aza izany volana Ramadan, satria fantany fa ilay tompo izay nitompontsika tao anatin'ny volana Ramadan mbola izy ihany nitompontsika aorianan'izany volana Ramadan. Fa ny sasany mieritreritra hoe tompo Allah ao anatin'izany volana Ramadan ihany dia tapotra ny Ramadan niala ny fitafy-montina, tapotra ny Ramadan nijanona ny fanampiana ny nama, tapotra ny volana Ramadan niala amin'ny fanompona maro samihafa. Izany dia tsy anisan'olona nahazo fahendren'izany finoana Islamo izany. Izany olona izay sokajy fahatelo izay niomana sy niezaka mbola nanao an'izany zavatra zany aorian'ny volana Ramadan dia ireo le olona izay teny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny andian-teny masina manao hoe ulaika alladhina natakabbala anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa 'inda as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Ireo Allah subhanahu wa ta'ala reny olona reny dia niraisinay ny asa soa izay vitan'izy ireo ary nifafanay ny fahotana izay nataony ary tsy vitan'izany nampidirinay ao anatin'ny paradisa izy ireo ary izany no fampanantenana izay nampanantenanay izy ireo tetỳ ambony tany. Ka mangataka amin'ny Allah atsika rehetra tafiditra ao anatin'ny sokajin'olona fahatelo satria izany ny olona izay nahazo an'izany fampianaran'ny volana Ramadan dia ilay tenin'ny Allah hoe la'allakum tattaqun, angamba hitoetra ao anatin'ny fonareo ny fatahoran'ny Allah. Ka mangataka amin'ny Allah atsika rehetra ho isan'ireo mpanompony izay nitateraka fihezana mahazo an'izany fatahoran'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Soraka anao nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao hitenako dia mametraka ny mandrapitafa ho an'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.